Fahameravatsika tsirery avindray tratry ty sabata maraina faharoapolo volana jolay itya dia raintsika Andriamanitra satria izy no mitantana fiainantsika ary mbola manome atsika tombona andro indray amin'ity anio ity. Ary tsy vitan'izany fa nomeny fitsarana ihany koa isika mba ahafahantsika miala amin'ny enta mavesatra rehetra ary koa mametraka izany eo an-tongotry Jesosy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrezany tanitro mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Nisaotra Tompo satria teo anilanay mandrakariva ianao nandritra n'iny enemana iny. Nisaoranay tokoa ihany koa ny fiarovanao. Betsaka ihany koa ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay. Mety tsy hitanay izy ireny fa fantatray sy inonay tokoa fa nataonao mba ho tombontsoanay. Dia tianay ny ankasitraka izany amin'ity maraina ity. Mankasitraka sahady ihany koa ny amin'ny famelan-keloka izay homenao anay. Mankasitraka ny amin'ny fampahirezana izay homenao anay amin'ity andro ity. Ary mankasitraka ihany koa ny amin'ny fanavaozana izay homenao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpaminany tsy mankatoa. Nalaina amin'ny Jona toko 1:2 manao hoe mitsangana mankanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe ary miantsoa ny amin'ny hamelezana azy, fa tafakatra eo anatrehako ny faharatsiany. Amen. Raha nanjary ny haratsy ny tao Ninive dia tsy hoe azo ny faharatsiana tanteraka, tsy akory izy izay hoe mijery ny zanak'olombelona rehetra, dia nahita tao amin'ity tanàna ity olona maro izay mikenjy ny tsara sy ambony kokoa hatrany. Niseho tamin'izy ireo Andriamanitra tamin'ny fomba tsy mety diso mba hitarika azy ho amin'ny fibebahana. I Jona no fitaovana voafidy ho amin'izany asa izany. Raha mbola mpaminany mankatoa tsy misy fanontaniana mantsy izy dia ho ny heren'ireo izay fananjamana mangidy ary ihany koa ho nahazo fitahiana amin'ny tafotafo. Na dia tao anatin'ireo oran'ny fahakiviana aza dia tsy nanary azy Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ireo fisejana mitohitohy sy ny fitsimbinana mahagaga no natao iainana indray an'ireo fiakinan'ny mpaminany tamin'Andriamanitra sy ireo heriny tsy hitalany. Nasaina nitondra fampitandremana ho an'ny Ninive indray mandeha indray ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary rehefa niditra tao an-tanàna ary Jona dia nanomboka amin'izay nihika, nitory ny hafatra manao hoe rehefa afaka 100 andro dia ho ravany Ninive. Nitety ny lalana rehetra izy, nitsoka ny feon'ny fampitandremana. Tsy very maina ilay hafatra ary ilay antsoantso rehetra any an-dalana tao amin'ny tanàna tsy nisy n'Andriamanitra ity dia niampita avy amin'ny vava iray ho amin'ny vava hafa ihany koa mandra-pandroso ny olona rehetra izany. Ary nanaparitaka ny hafatra ity tao amin'ny fo rehetra ny fanan'Andriamanitra ka niteraka fangovitana tao amin'ny rehetra noho n'ireo fahotana vita mba hibebahana tamin'ny fanetretena tokoa. Ny sakanana ny loza tokony hiseho azy ireo. Noderaina sy membonahitra teo anivon'ny jentilisa ilay Andriamanitra Israely ary nomena fanajana ny lalàny. Taona maro taty aoriana indray vao azo ny fitaoman'ireo firenena hafa noho ny fanantenonan'Andriamanitra sy noho ny firehariana i Ninive. Ho an'ny mpitondra afatr'Andriamanitra ankehitriny dia betsaka ny lesona azo tsoahana. Rehefa misy tanàna anivon'ny firenena iray izay mila fahalalana marina tokoa momba ny toetra sy ny sitrapon'Andriamanitra toa ny Ninive, ny tanàna izay aharitra dia orina sy nataon'Andriamanitra ihany koa eo amin'i Jesosy Kristy dia miantso lehilahy sy vehivavy hanao ezaka amin'ny alalan'ny faniriana masina hiaro ny lova tsy mety rehetra. Matetika ihany koa isika izay irahan'Andriamanitra ho any amin'ny toerana anankiray eo amin'ny vonjana anankiray tahaka ny Jona dia malaina isika ary miova ihany koa. Milaza mialoha isika fa tsy verina aminao ireo, tsy bebaka aminao ireo fa tsy misy azo ataony amin'ireo. Kanefa isika dia mpitondra hafatra fotsiny. Tsy misy mahay manova ny am-pon'ny olona fa ny tokony ataontsika dia ny manaiky ny sitrapo
ary any koa manaiky sy mandeha araka ny fitarian'Andriamanitra. Andriamanitra ny hiasa ao anivontsika tsirairay avy ka anana fikirizana ary indrindra atoky ny amin'ny mission izay apetsak'Andriamanitra amintsika tsirairay avy isika. Amen. Dia Andriamanitra tsara indrezindanitro mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay Tompo mba tsy hanao tahaka ny Jona ka hitsoaka didy ary tady excuse maro ohatra ny amin'ny toerana izay alefasanao anay. Tompo ampianaro koa izahay mba hanana fanatretena anaiky ny toromarika avy aminao ary koa andeha mpanetretena sy ao anatin'ny fitiavana ny hafa mba ho voafonjy dia tahaka ny itiavanao anay dia hanana mpitiavana an'ireny olona reny koa izahay. Mba ampianaro izahay hakatoa, ampianaro koa izahay hanampitiavana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.